fitantanana ny sadek tokony hijoro ohatra voalohany ny mpitondra fanjakana ajao ny fahalalahana hoy ny tim raha rahampirenena tsy misy miaino miteraka fandelingelenana ny fandraisana anjara ny firaisamonim-pirenena fahalasana ny be ny tanàna ny talatany volonondry ary eti-pony voalaza fa nahafaty azy manaritra ny fiarabana tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asainy ampanajana ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany ny raharam-pirenena avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao maro tamin'ireo teboka tanatin'ny tondrozotra no sy niavina ny taona 2024 no tsy voaezatanteraka hatramin'ny izao raha tsy ilaza afa-tsy ny tombontsoa tokony hositrahany ireo filoham-pirenena teo aloha amin'izao fandraisany Madagasikara ny fionana antampony fa 570 ny sadeka sy ny fandraisana ny fitantanana ny sadeka izao dia nanaitra ireo filoham-pirenena sy ny filoham-panjakana ao anatin'ny vondrona sadeka ny filoham-pirenena teo aloha amin'ny rahalahy dia ny filoha Marc Ravalomanana sy ny filoha Hery Rajaonarimampianina nisy arak'izany ny taratasy misokatra izay nataon'izy ireo ndao rahantsika ny antsiprian'izay nanaitra ireo filoham-pirenena sy ny filoham-panjakana mivondrona ao anatin'ny sadek manoloana ny tsy fanatanterahana sy ny tsy fanajana nandritra ny taona maro ireo fepetra ara-dalàna sy manandanja mikasika ny satamanokana tokony hositrahany ireo filoham-pirenena teo aloha ny filoha Ravalomanana Marc sy ny filoha Rajaonarimampianina Hery tamin'ny alalany afatra antaratasy indrindra mahakasika ny fiarovana manokana ny filoha teo aloha Ravalomanana manome zo ny filoham-pirenena teo aloha sy ny fianakaviany ary ny trano fonenany anana mpiambina sy olona manampahaizana vahoafana manokana 12 ny andininy fahadimy amin'ny lalàna 324 tsipika aotraotra ray tranga izay tsy mifanaraka amin'ny zavamisy satria tsy misy afa-tsy sivy izany tany amboalohany ary ny enina tsikelikely ka lasa piasa roa sisa no misahana izany tsy nisy fanazavana na antony ofisialy raha ny fanamafisana ankoatra izay nisy fepetra hafa ao amin'ny lalàna izay tsy tanterahina na amin'ny ampahany any aza voakasika izany ny voalazany andiny ny fahavalo hatramin'ny faraika amby folo mamatra ny tokony isitrahana fampitaovana toy ny fiara ny trano fonenana kanefa tsy misy na fanonerana aza eo amin'ny lafiny fifandraisana na dia mamaritra aza ny lalàna araka ny andiny ny 12 sy ny 13 fa mahazo finday miaraka amin'ny tolotra sy fandaniana raisy ny fanjakana antanana kanefa raha tamin'ireo tolotra tsotra ihany no nikena sady tsy misy fampitaovana eo amin'ny lafiny fahasalamana tsy miantra ny lalàna araka ny andiny ny 14 milaza ny tokony azahoana tolotra ara-pahasalamana eo amin'ny lafiny mahaolona 7 tapitrisa ariariano any no tokony efay ny fanjakana malagasy amin'ireo filoha teo aloha ireo teo anelanelan'ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 ny tsy fanatanterahana ireo dia tsy vitany hoe mandika lalàna fa manitsakitsaka ihany koa ireo didiny ekeny Madagasikara tamin'ny tondrozotra ny sadek nikeny ka nosy niavina ny 17 septambra 2024 izay manery ny fanjakana ny amin'ny fanajana zo ny fiarovana ny asiny ireo filoha teo aloha mba ametrahana fampihavanam-pirenena sy fahamarinantoerana ara-politika miantraika mivantana amin'ny fiarovana ara-batany filoha teo aloha sy ny fianakaviany ny tsy fanajana ireo lalàna ireo ary manontoina ny asiny filoham-pirenena sy ny fanajana ny andin-dalàna ary tsy manisy ajany ny fahavonan'ny Madagasikara eo anatrehan'ny sadek eo amin'ny lafiny ny fahamarinantoerana ny fahaiza mitantana ary ny fiarovana ny filoha teo aloha mampafantatra ny sadek ny filoha Ravalomanana sy Hery Rajaonarimampianina manoloana ny tsy fampiarana ireo lalàna ireo na teo aza ny fanairana miverimberana natao tamin'ireo mpitondra teto antoerana miantso ireo filoham-panjakana sy ny filoham-pirenena mivondrona ao amin'ny sadek izy ireo anamafy ny fanatanterahana faran'izay aingana ny rafitra fiarovana araka ny voarakitry ny lalàna sy ny fampiarana amin'ny antsipriany ireo lalàna araka ny tonjotra voakasika tao amin'ny filan-kevitry ny sadek ny taona 2024 ho tombotsoa ambony firenena sy ny fahamarinantoerana ny rafi-panjakana mijoro fa ny ray feo anao ny ahitaka ametrahana fandriam-pahalemana sy fahamarinantoerana sy ny fampandrosoana eo amin'ny sehatra maro ny eo anivony fivondrona ny sadek ireo firaisamonim-pirenena manodidina ny 50 ao anatin'ny vondrona sadek mandritra ny efatrandro horesahana manokana ao anatin'izany ny demokrasia ny fahasalamana ny fanajana ny zon'ny olombelona sy ny maro hafa ho an'ny andro andry dia nifantoka teo amin'ny sehatry ny fanabeazana ny famelabela ran-kevitra ando miaratina sy ny arotanjona no mitondra ny antsiprian'izay mampisy krizy eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana eto Madagasikara ny tsy fisiana tondrozotra matotra sy arahana ireo ministera telo voakasika manatanteraka mandeha anjamba ny fanabeazana
tapitra ny taona 2024 ohatra ny drafi-pirenena ho an'ny fanabeazana na ny plan sectoriel de l'éducation efa misy ihany koa ny loi d'orientation du système éducatif à Madagascar na ny LOSEM izay mbola mitakezaka ny fampiarana azy manoloan'izany tokony hisy fiombonana eo amin'ireo ministera voakasika amin'ny fananana drafitra ho ny fanamafisana fa tsy mandeha tokana tahaka ny misy ankehitriny raha toto politika aloha zany dia le tena hitondrana an'le izy amin'ny zany amin'ny plan zay zany dia tena hitondry zotra warana hoe oentinaiza dia makaiza dia manino inona ny tokony enjehana zany hoe samy manao tsy kelikely ao ihany araka n'izay fiheverany azy fa tokony hoe hisy fiombonana satria rehefa hoe resaka fanabeazana dia noavin'izay ankizy anankiray manomboka amin'izy na préscolaire na amin'izy tena mbola kely io zany parapatonga antsika anazy ataoko hoe any amin'ny voaka any amin'ny université raha ohatra ka mety hoe hifindrana amin'ny resaka fomba fampianarana teknika izy dia ino no tokony hoe erana miara-mandinika dia hitondrana an'io avin'io fampianarana tsirairay avy io dia izay no andao ataoko hoe mbola lasa hoe mandeha mitsitokatokana zany le izy fa tsisy vision holistique na hoe vision globale erana mitondra an'le izy amin'ny ankapobeny hitarafana ny farefon'ny fanabeazana sy fampianarana eto Madagasikara ny fiainan-danja ny fahaiza manao ny mpianatra ny tany tsy fahafana miditra an-tsekoly sy ny fitsoahana andaharana ary ny tsy fampiny ny lenta ho ny fanamafisana manamafy ireo tranga ireo ny tokony isiana tondrozotra iarahana tsy ampy ny lenta raha ohatra hoe jerena ny fahaizana mamaky teny sy manoratra sy ny fanaovana kajo ohatra zany dia ambany tena mbola tena ambany tanteraka dia ireny no tokony ho hita tsikelikely raha hoe isaky ny miditra ao anatina plan sectoriel zany ianao dia alefa tsirairay hoe inona ny vahaolana hoentina ao anatin'izay ekena hoe misy ireo programme national afaka efa mandray an-tanana an'izany fa le izy hoe tena plan iarahan'le fanabeazana rehetrarehetra tsirairay avy no mbola hita hoe misy olana kely amin'izay ankoatran'izay fidiran'izay fitazomana ny fampisakafonana ankizy ny fametrahana mpampianatra mahay sy ampy ny fametrahana n'ireo fotodrafitrasa olana daholo zany eto Madagasikara dia mba hisin'ny hoe fiarahamientana ao anatin'ny SADC no hitondrana hoe feotokana plaidoyer rana zany amin'ny fametrahana izay loha hevitra ny ompana ny fioanam-be ny firaisamon'nim-pirenena ao anatin'ny vondrona SADC tamin'ity andro voalohany ity ny fanabeazana tanjona mandritra ny fionana ny anaovana aitaky anaovana jeritotika sy tediavam-baolana eo amin'ny sehatra mahakasika ny firenena iray mivondrona ao anatin'ny SADC isan'izany ny demokrasia ny fananjanan'ny zon'olombelona ny fahasalamana sy ireo sehatra maro hafa. So we will have a declaration at the end of these meetings where civil society is speaking with one voice, and then that declaration we will share it with the right office in the government of Madagascar and other governments of SADC as well as SADC institutions. Dia iaraka anao feotokana ny firaisamonim-pirenena ary ity dia ho tanterina amin'ny gouvernement ta Madagascar fa indrindrindra koa io amin'ny firaisany ao amin'ny SADC zany no hitondrana izay feotokana izany ao aorianan'ito efatrandro fionan'ny firaisamonim-pirenena ito. Dia indrindrindrindra moa mba isin'ny rehetra tao anatin'ny SADC zany iaraha-metraka an'izay fandriam-pahalemana sy ny stabilité amin'izay rehetra atao. Manodidina ny 20 ireo fiarahamonim-pirenena mivondrona ao anatin'ny SADC mandray anjara amin'ity fioanam-be mandritra ny efatrandro ity isy ny fehi-kevitra hivoaka aorian'ireo adi-hevitra samihafa iraisan'ny rehetra hojerena manokana ao anatin'izany mahakasika ny Madagasikara amin'ny sehatra samihafa indrindra ny amin'ny fananjana ireo tondrozotra niarana tamin'ny SADC ny taona 2012 atambatra feo iray ireo rehetra ireo ka entony eo anivon'ny mpanapa-kevitra eto amin'ny firenena sy eo anivon'ny vondrona SADC. Mbola mandridina izay fivorian'ny SADC izay hatrany dia tokony fantoka any amin'ny fampandrosoana sy ny tombotsoa ny fandraisan'ny Madagasikara ny fitantanana ny SADC ary mitaky asa mankadiry izany mba hisian'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-sosialy. Tsy hotratra nefa io tanjona io hoy ny teo anivon'ny firaisamonim-pirenena roy raha tsy mipetraka mazava ny mangarahara ny demokrasia sy ny fahalalana maneho hevitra eto amin'ny firenena. Ny antsiprian'izay. Isiako ny ratsy ary tsy teraka tombotsoa ny firenena amin'ny fitantanan'ny Madagasikara ny SADC ny tsy fanajana ny fahalalana maneho hevitra ny tsy fisian'ny demokrasia sy ny mangarahara ary ny tamberina andraikitra izay mila ezaka gaovana eto amin'ny firenena ankehitriny ho ny fiarahamonim-pirenena roy androany
tokony fantoka any amin'ireo fototra ireo ny fandraisan'ny madagasikara zany izitrany ny firenena tombotsoa sy anatsarana amin'ny fomba fitantanana eto amin'ny firenena miankina amin'io fisindrasaka demokrasia sy mangarahara sy fampandraisana anjara sy tambirina andraikitra io no azona vokatra amin'le lafiny anankiroa ara ekonomika sy ara-tsosialy na io fanabiazana sy fahasalamahana raha misotro na zay resakaresantsika zany raha vao tsy mipetraka mihitsy ilay fototra ara-demokratika mipetraka mihitsy ilay fototra raha fomba mpitantanana mangarahara sy ao anatin'ilay tamberina andraikitra dia isy akony ratsy ao anatin'ilay ara-tsosialy sy ara-ekonomika sy ara-barotra zay zavatra zay ka izay no tokony anararotana sy anetahana zany ny fitondrana mba hametraka n'ilay tena hoe fahalalahana eo amin'ny fandraisana anjara fametrahana mangarahara tamberina andraikitra ary fampakisana ny hery velona rehetra ahafana mametraka n'izay demokrasia maropototra zay amin'izao fotoana hitantanantsika ny SADC izao mandray anjara amin'ny raram-pirenena ny firaisamon'ny pirenena ho ny fanamafisana mitaky fahalalahana ny asa tanderaina ho an'ny tombotsoa-pirenena ka tsy tokony ho raisina ho fanoherana ny filazana sy ny fitsikerana izy ireo ny zava-misy dia tena misy akony lehibe zay fahafahana malalaka maneho hevitra fahafahana malalaka manao tolo-kevitra amin'ny politika mpanjakana ary fahafahana ihany koa manao fanjoina sy mety mitsikera mihitsiny nefa tsy ho raisina toy ny ohatrany hoe fanoherana ilay izy fa ho fandraisana anjara ao anatin'ilay fanatsarana ny fiainan'olom-pirenena ihany mipetraka ny aiai amin'ireo tompony andraikitra samihafa eto amin'ny firenena fa miteraka fanelingelelana ny fandraisana anjara ny firaisamon'ny pirenena amin'ny asa iantsoroany ho ny fanazavana antondrana tonga azy ireo tsy ny hoteny firy anka ireo efa niaina sy nafantatra ny fomba fiasan'ny fiaramon'ny pirenena ihany no mandray sotsikevitra rosin'izy ireo toy ny sehatry ny tontolo iainana sy ny jono any amin'ny sehatra hafa mbola mila ezaka bebe kokoa zany satria misy an'izay ohatrany hoe fanahiny zay hoe ngo dia miteraka fanelingelena na amin'ny fitondrana ny politika mpanjakana ny fandraisana anjarana ny firaisamon'ny pirenena zany dia iny mbola mila tsaraina ary zay ny antony mahatsara ny fanakalozan-kevitra amin'izao sahaka an'izao sehatra izao zany zava-dehibe araka izany sisinina fifanakalozana eo amin'ireo firaisamon'ny pirenena ao anatin'ny faritra SADC hitondra fanatsarana ny fitantanana ny politika iraisana eo anivon'ity vondrona ity mba hiteraka tombotsoa sy andraika amin'ny Madagasikara ka hanatsara ny fomba fitantanana ny firenena findroapolo taona katrokandroany raha tsy saivina no nidiran'ny Madagasikara ho mpikambana tao amin'ny SADC vokatry ny ezaka nataon'ny Flora Valomanamarika nambara tamin'ny fomba ofisialy ny 12 Aogositra 2022 tao Gaborone Botswana ny mampikambana vaovao ny Madagasikara nandritra ny fivoriana fa 2020 ny SADC izay nahitana mpikambana 420 tamin'izany fotoana voasazy Madagasikara ny taona 2020 hatramin'ny taona 2022 no ny fanongana mpanjakana ka nalana tsy hoisy ireo mpikambana niverina ho mpikambana kosa rehefa nahazo filohampirenena vaovao dia Hery Rajaonarimampianina ny taona 2020 no niverina ho mpikambana i Seychelles ary ny taona 2020 no niditra i Comores ka natonga ny vondrona ho 20 ankehitriny omaly kosa nandray ny fitantanana ny SADC ny firenena malagasy fa mila manaiky ianao ezaka iarovana ny zoiteny sy anehevitra ankalalana ny mpitondra fanjakana rehefa manaiky ny hitantana ny SADC ho ny Transparency International Initiative Madagasikara androany tsy ao anatin'ny tany demokratika intsony Madagasikara raha miseho lava ny fandrangaranganana sy ny fampitahorana ireo manehevitra eto amin'ny firenena tokony ohatra voalohany ny mpitondra fanjakana eo anatrehan'izany indrindra amin'ny fanatanterahana ireo fampanantenana tao arahantsika ny antsiprian'izay no tsindrin'ny Transparency International Initiative Madagasikara manokana ny mahakasika ny zo tokony hositrahany rehetra hiteny sy anehevitra malalaka eto amin'ny firenena tsy ho tany demokratika mihitsy Madagasikara raha fampitahorana isaky ny mihetsika no arangaranga ny fitondram-panjakana na io ho an'ny olo-pirenena na ho an'ny mpanao gazety na fiaramon'ny pirenena tokony ohatra voalohany amin'ny asa tanterana ny mpitondra fanjakana rehefa nanaiky hitantana ny SADC ary tokony manaiky ihany koa hanao nezaka iarovana ny zo miteny sy manehoevitra ny kalalana eto Madagasikara
Matoa manaiky ny andray tantana n'izany vondrona SADC zany dia manaiky koa fanao ny ezaka rehetra mba ampisiny izay hoe fiarovana ny zon'ny olona ilaza hevitra, zon'ny mpanao gazety hanao ny asany amin'ny maha mpanao gazety matsianina azy, ary zo koa ho an'ireo mpanao gazety samihafa sy ny fiarahamonim-pirenena ho arovana. Ao anatin'izany ohatra ny fiarovana ny lanceur d'alerte, ao anatin'izany ohatra ny fiarovana ihany koa ny source samihafa izay mamoaka vaovao, ary eo ihany koa ny hoe rehefa miasa ny olona na mitrandraka vaovao izy na milaza hevitra izy tsy ho enjehana nanaovana intimidation samihafa satria zohan'ireny mpanao gazety ireny ary zona fiarahamonim-pirenena koa ny milaza ny hevitra na inona no hevitra atao olon-dehibe tsika samy mahafantatra hoe hatraiza ny limitin'izany hoe diffamation ve zany sa inona moa resaka sécurité publique ve zany, fa raha toa ka arangaranga hatrany zany filaza zany isaky milaza hevitra ny olona izatsony ny asa ilaza hevitra eto dia dikan'izany raha zany no mitranga dia tsy anaty tany demokratika tsony isika raha izany ka raha tsara be ny fandraisana andraikitra anatin'ny SADC fa mila tanterahana koa ny zavatra torina teny amin'olona zany matoantsika tonga eto amin'ity hoe ho raisitsika ilay izy dia aseho antsika zany fa vita tokoa ilay izy. Avy eo zany famitana izany voalohany avy any ambony ny mitondra zany no mame ohatra voalohany dia atao vitanay koa hoe tena vitantsika ilay izy satria inona moa ny tsara mihoatra amin'izay hoe tanteraka ny zavatra mpanantenana. Teboka roa lehibe no niasan'ny Transparency International Initiative Madagascar miaraka amin'ireo firenena sivy mandritra ny fioanam-be ny firaisamonim-pirenena atao anatin'ny faritry SADC. Eo ny fampiroboroboana ny zo isitraka fahasalamana sy ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny fanabeazana. Ireo sehatra roa ireo izay tsy misongadina loatra eto amintsika. Resaka fahasalamana zao hitantsika teo ny situation ny fandraisana marary ny zon'ny olombelona hitsitraka fahasalamana any amin'ny faritra lavitra zay mety hoe lasa miteraka discrimination ilay izy satria tsy ny olon-drehetra ny afaka hitsabo-tena, tsy ny olon-drehetra ny afaka mahazo fanafody etc. Misy baromètre navoakanay mampiseho an'izany. Amin'ny lafin'ny éducation koa dia mitovy amin'izay ihany fa ny ezaka zany andrasana foana na dia ataontsika hoe tsy dia tsara ary ny vokatra hita atao anatin'ny paramètre samihafa izay navoaka. Raha ny loharanom-baovao samihafa tondro na ny indice démocratie 2022 avy amin'ny Freedom House dia milaza fa firenena enina ao amin'ny SADC no tena demokratika na antsoina hoe pays libre, adika malalaka hoe firenena afaka. Firenena 5 no malalaka amin'ny ampahany na partiellement libre ka isan'izany Madagascar. Firenena 5 kosa no sokajiana ho firenena vogeja na pays non libre. Raha ny tarimarika avy amin'ny banky iraisam-pirenena eo amin'ny fahefa mividy 522 kosa dia voasokajy ho isan'ireo firenena manana revenu faible na fahefa mividy ambany indrindra i Madagascar, Mozambique ary Malawi. Ny Seychelles kosa ny firenena tokana voasokajy ho manana ny antsoina hoe revenu élevé na efa mividy ambony. Raha sokajiana ho manana revenu intermédiaire supérieur i Botswana sy ny Nosy Maurice ary Afrika Atsimo. Firenena valo no voasokajy ho manana revenu intermédiaire inférieur. No mafisina talepana tanteraky ny Transparency International Initiative Madagascar fa tokony ho modely ny mpitondra malagasy amin'ny fitantanana ny SADC. Ity vondrona ity izay misy mpikambana 420 ahitana ny Angola, Afrika Atsimo, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Comores, Maurice, Botswana, République démocratique du Congo, Malawi, Zimbabwe, Mozambique, Namibie, Seychelles, Tanzanie ary Zambie. Fa nisy ny fanambarana zay nataony teo anivon'ny firaisan-kina androany mahakasika indrindra ilay lalambe migodana na ny autoroute izay notokana n'androany moa ny 20 km tamin'ity lalambe ity. Betsaka ny fantanina mipetraka hoy ny eo anivon'ny firaisan-kina mahakasika ity lalambe migodana ity. Ndao raha tsika avetrany ny Antsipriany izay. Question urgente sur le projet d'autoroute Antananarivo-Toamasina. Monsieur Rajoelina, à l'occasion de l'inauguration des 8 premiers kilomètres de l'autoroute Antananarivo-Toamasina, entre Amboudfassine et Ambuyumang, il est nécessaire de rappeler des faits établis et les interrogations qu'ils soulèvent. Le projet a été annoncé en 2023 pour un coût total de 924 millions de dollars sur 4 ans, financé à 80% par des sources externes et 20% par l'État via des avances budgétaires. Qui remboursera cette dette et avec quelles modalités, alors que le service de la dette absorbe déjà près de 30% du budget national? Des accords à hauteur de 182,85 millions de dollars ont été signés avec des partenaires extérieurs
et 200 millions de dollars supplémentaires annoncés comme disponibles, sans précision sur l'identité des bailleurs, les conditions financières ni le calendrier de remboursement. Pourquoi ces informations essentielles sur les bailleurs et les conditions restent-elles inconnues du public? Le marché a été attribué à la société égyptienne Samkret par appel d'offres restreint, sans qu'aucun contrat, futur accord d'exploitation ou business plan n'était publié. Pourquoi un projet financé par des fonds publics échappe-t-il à la transparence contractuelle exigée par la loi et les standards internationaux? Les travaux ont permis d'achever le terrassement sur plus de 50 km et des travaux de fondation sur plus de 40 km, mais l'inauguration annoncée ne concerne que 8 km, soit environ 3% du tracé total. Pourquoi inaugurer une section aussi réduite au lieu d'attendre la livraison des tronçons plus significatives et pleinement opérationnels? Sur le plan social, environ 400 personnes ont été déplacées sur le tronçon inaugural, selon la presse et des ONG locales, sans consultation publique préalable formelle et sans plan d'indemnisation conforme aux standards internationaux. Quand et comment les droits de personnes affectées seront-ils respectés et garantis? L'impact environnemental est documenté. Jusqu'à 1490 hectares de forêt primaire dans le corridor Ankenye-Nzamène sont menacés, d'après des rapports publics, et aucune étude d'impact environnemental complète n'a été publiée à ce jour. Quand cette étude sera-t-elle rendue publique et quelles mesures concrètes sont prévues pour limiter ou compenser la destruction de ces habitats naturels essentiels? Aucune donnée officielle n'est disponible sur les prévisions de recettes de péage, la durée de la concession, la structure de partage des revenus, ni les modalités de remboursement de la dette associée. Pourquoi le business plan complet, incluant ces éléments, n'a-t-il pas été rendu public alors qu'il conditionne la viabilité économique du projet? Monsieur Radzouiln, ce projet pourrait devenir un véritable levier de développement pour notre pays, mais seulement à condition d'être conduit dans un cadre de transparence, de concertation et de responsabilité. La publication sous 15 jours des contrats et accords financiers, de la liste des bailleurs et de leurs conditions, du business plan détaillé, des études d'impact environnemental et du plan d'indemnisation des populations déplacées constituerait un signe fort de bonne gouvernance. Izay amin'ny taratasy misokatra izay nataony teo anivon'ny firaisan-kina iny fa vaovao mahakasika ny raraboina 777 izay nampitondraina ny matrikila malagasy kosa indray dia manana andraikitra manokana ny fitondram-panjakana amin'ny fampafantarana ny amin'ny fomba ofisialy sy ara-potoana ny raraha lehibe toy ny raraboina 777 io hoy ireo olom-pirenena mpanara-baovao. Raharam-pirenena fa tsy olombitsy no voakasika ity raraha ity hoy izy ireo ka ilaina ny fanazavana entitra sy matotra. Voalaza fa tonga eto Madagasikara ny FBI anatanteraka fanadihadiana manokana saingy dia nijanona teo ny fampitam-baovao ofisialy avy amin'ny fitondram-panjakana hoy hatrany fanehoan-kevitra ny Antsiprian'izay. Manana andraikitra manokana amin'ny fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy sy ara-potoana ny raraha lehibe toy ny raraha Boeing 777 ny fitondram-panjakana hoy ny ora razana-parany olom-pirenena. Raha misy lafin-zavatra mbola tsy azo ambahary amin'ny Antsipriany noho ny antony ara-piarovana na ara-diplomatika dia tokony hazavaina ampahamendrehana amin'ny vahoaka izany hoy izy. Tsy raha miankina amin'ny olombitsy fa mahakasika firenena iray manontolo hoy ny fanamafisana. Noho izany dia tokony fantatry ny rehetra izay mitranga araka ny fanazavany ny tsy fahampian'ny vaovao sy ny tsy fisian'ny fanambarana ofisialy dia miteraka tsao sy ononono izay mety ampisaborovoro ny fiarahamonina. Raha hiditra amin'ilay resaka Boeing aloha resaka Boeing ataoko teny tsotra ahafahan'ny rehetrarehetra mandray an'ilay izy hoe mila manao tatitra ny fitondram-panjakana voaka malagasy hoe aiza ho aiza ny mahakasika ny resaka Boeing amin'izao ny fanadihadiana ny meran-tany hoe tonga eto ny FBI hoy aiza ho aiza izay tatitra izay raha tonga eto ny FBI mila mahafantatra vaovao ny voaka malagasy satria maha olom-pirenena izy ity tsy raha mpanjakana irery ihany fa raha natokana ho an'ny voaka malagasy izany hoe raha ny lohany tapaka ny rehetrarehetra tsy izy mpitondra ny dikan'izay.
aleo angambany mba hoe atao raharaha tena hoe mangarahara ilay izy mba tsy isiny hoe zany hoe korony tsy midika hoe manohitra nrehetrarehetra keo raha miteny an'izany fa normal zany amin'ny maha-olo-pirenena. Raha tsy ahivona ankoatra ny raharambo malaza dia isan'ny tranga mbola manjavozavo ny momba ireo Boeing 777 miisa 5 izay nahazo laharana vonjimaika 5R avy amin'ny aviation civile de Madagascar ny 17 janoary 2024 lasa teo. Gazety vahiny no namoaka ny vaovao voalaza fa tokony alefan'ny Kenya anaovana fikojakojana izy ireo tsy tonga teto Madagasikara nefa ny fiaramanidina ireo fa niainga avy any Cambodge ary nisosoka tamin'ny daty ny taratasy ka nahafahan'izy ireo nandeha hatrany ny 15 Jolay 2024 tonga tany Iran avokoa ireo fiaramanidina 5 ireo ka teo voagaga ny fitondram-panjakana malagasy ary nisy fifaniliana ndraikitra teo amin'ireo manam-pahefana samy milaza ho tsy nisy nanome alalana ofisialy ny famoahana izany. Nesorona ny ministry ny fitanterana nosamborona ny 3 Jolay lasa teo ireo olona roa voarohirohy tamin'ity raharaha ity ary ny brigady misana ny Eloko Abehivavy eo anifin'ny polisy pirenena no nanatanteraka izany fisamborana izany. Taty aoriana dia voalaza fa tonga eto Madagasikara ny FBI anatanteraka fanadihadiana manokana mikasika ity raharaha ity nijanona teo anefa ny fampitam-baovao momba ity tranga lehibe ity ary hatramin'izao tsy misy ny fampitam-baovao ofisialy. Fa mbola eo amin'izay vaovao makasika ny raharam-pirenena izay hatrany dia isan'ny vaovao mampiahiahy sy miteraka resabe eny anivon'ny tambazotra ny fahafatesan'ireo ben'ny tanàna tanora tato anatin'ny enim-bolana izay mampiseho sy adikany maro fa mbola misy politika mamoetra sy tsy mifanaraka amin'ny safidim-bahoaka eto Madagasikara. Maro no milaza fa tokony ajaina ny safidim-bahoaka amin'ny alalan'ny fifidianana. Ny Antsipriana izay. Isan'ireo vaovao misintona ny sain'ny maro amin'izao fotoan'izao ny fahafatesan'ireo ben'ny tanàna maromaro tato anatin'ny enim-bolana tsy vitsy ireo milaza fa tranga mampiahy ihany zava-misy indrindra fa ny maro amin'ireo lasibatra no mbola tanora tsy miafina amin'ny maro fa misy ny fomba fanaovana politika hafahafa eto amintsika rehefa tsy mifanaraka amin'ny tombotsoan'ny sasany safidim-bahoaka dia ny faniliana sy ny famonoana no hitan'ny vahaolana. Ny fomba fijery sy ny fiatsika toy izany dia azo adika mazava ho politika mamoetra ary tsy tokony hisintsony amin'ny tany milaza ho demokratika. Ny vahoaka no napindrana fahefana amin'ny alalan'ny latsabato ka tokony hajaina ny safidiny raha mbola mitohy anefa ny tranga mampiahy toy izao dia ho very tsikelikely ny fitokisan'ny olo-pirenena ny rafitra demokratika eto amin'ny firenena hoy nantenaina Rakotonirina avy eo amin'ny Biraomaharitra Antso. Ny tena misintona ny sainy maro koa zao ankehitriny le fahafatesana ben'ny tanàna na fanalana ben'ny tanàna lany dia esorina mitoerany indray izay tsy miafina amintsika moa fa eto Madagasikara zany fomba fanaovana politika dia tena mbola hoe fomba fanaovana politika tamin'ny taonjato fahampanjaka mihitsy zany hoe efa tsy mety aminy ianao dia vonoiny lanyanao rehefa tsy neken'ny vahoaka ny fitantananao dia manomana sy miandry ny fifidianana manaraka indray mampalahelo sy mampahonena satria tanorana misy nambony ihany koa dia ataoko fanaovana politika mampoetra reny ary politika tena tsy mendrika ny firenentsika raha mbola tany demokratika tany republikana Madagasikara sy tokony izany mihitsy no fomba fanaovana politika eto amintsika fa tena tokony kely foana lahy atao hoe fahefana dia averina am-bahoaka fahefana reny. Ankoatra izany mitombo avo roeny ny farafarana vary eto Madagasikara tato anatin'ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona ity raha oharina tamin'ny taondasa nandritra ny 3 volana voalohany tamin'ity taona ity ohatra dia 2.4 alina sy 4 tapitrisa taona ny varina farana araka ny taremarika avy amin'ny fahadiserana izany hoe nitombo 2.9 isanjato raha oharina ny tamin'ny taondasa ho ny tatitry ny banky vohibe. Voizina fatratra ny volovary safiotra nary hybride izany ambarany fitondrana fa vahaolana kanefa tena mamotika ny tantsa sy ny sehatra ny fambolena eto an-toerana ho hiatrany ny fanehoan-keviny miapotika tsikelikely araka izany ny sehatra ny fambolem-bary eto Madagasikara. Atao hoe enim-bolana voalohany dia ny tombo ny fanafarana Madagasikara vary raha nampitahina tamin'ny teo aloha raha ny enim-bolana taloha zany satria teo amin'ny 126 000 tonnes eo dia nanafatra hatrany amin'ny 315 000 tonnes tsika ny zavatra
nahagaga tao anatin'izy zany dia ny fanjakana eto ankilany mivoya sy mazakazaka amin'ilay famokarana hybride zay vena fa hamokatra be kokoa nefa ny lasa nanafatra varibetsaka indray zany tsika raha mitaina tamin'ny ataona somary mahagaga zany io fomba fihetsika ary ataoko hoe isan'ny fihetsika zay miendrika fa tsy fametrahana ny lanja ny tantsaha malagasy ary tsy fametrahana ny tokony izy ny mpambony malagasy. Mampanay izao toe-javatra izao satria tsy vita ny mampitombo ny fandaniana ara-bola amin'ny fanafarana fa mampiena ny fahatokisan-tenan'ny firenena amin'ny sehatra ara-tsakafo. Manoloana izany, ilaina ny fanomezana lanja ny tantsaha sy ny famokarana eto atoerana raha tsy izany dia hitohy hatrany ny fiankinan-doha amin'ny vary vahiny hoy hatrany nantenaina Rakotiny Irina. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa taorian'ny tranga fanapozinana sy fahapozinana ara-tsakafo izay NCCS teto amintsika dia betsaka amin'ireo toerana fandraisana lanonana momba ny fikarakarana sakafo no nanamafy ny fepetra. Isan'izany ny service traiteur ihany no tompona andraikitra amin'ny fanomanana ny sakafo tsy mahazo miditra any an-dakozia ny fianakaviana ary asiana faktura ny entana rehetra ny antsipriana izay. Taorian'ny tranga fanapozinana sy fahapoizinana ara-tsakafo nahazovahana tatoato no mafisina ny fepetra momba ny fikarakarana sakafo ataon'ireo mpikarakara sakafo na ireo service traiteur amin'ny lanonana sy hetsika maro samihafa. Tsy miantoka sakafo ohatra ny fianakaviana fa ny service traiteur ihany no tompona andraikitra amin'ny fanomanana ny sakafo manontolo ary tsy mahazo miditra ao an-dakozia ny fianakaviana. Tsy mampiasa ny charcuterie fahita eny an-tsena intsony ihany koa ireo service traiteur ary asiana faktura ny entana rehetra mba ahafahana manaraka tsara ny mpamatsy hoy ny fanazavana. Zay efa nanana souci tamin'ny voalohany resaka jus naturel tamin'izany angamba nataoko efa 7 ans passé dia nanomboka tamin'izany nefa nanomboka mafimafy kely satria ilay jus naturel tamin'izany jus naturel nikarakarain'ny fianakaviana dia noho izany nakarary any 12 tamin'ireo tamin'ny invité dia nanomboka tamin'izay zao zay efa tao anaty contrat anay efa nisy an'izany hoe tsy mahazo mandray sakafo vita fianakaviana. Hitanareo le ohatra zao manao dia allo zay mba miantoka amin'ny sambosa kely fa misy zavatra hoe tontinanay me mikarakara ohatra zany tena tsy nandray tsony zay ohatra ny hoe efa sinina tamin'izany efatra alohan'io zavatra io zay nefa nandray fepetra tamin'io resaka hoe sakafo mifangarongaro surtout hoe fa amin'izao zany zao zay tena mandray 100% ny anay hoe zavatra fait maison niova be tatoato zao zay tsy nanao charcuterie tsony satria jusqu'à preuve jusqu'à zay mety ahita fournisseur azo antoka satria hatreto zay tany amin'ny grande surface zay no mividy dia iny ihany zao zavatra niova kely tsy manao charcuterie fa misy an'le saucisse fait maison ataonay reny dia reny no exploitenay aloha anao andonan'le charcuterie fa iny ihany zao sisa mbola atahoranay fa ny ambin'izay zany ny fournisseur zao ny anay fournisseur anankiray ohatra hena ty ihany dia lasa manaraka an'le hitanareo le taratasy reny tsy maintsy arahana daholo hoe ty taiza ny anina taiza ny légume hatramin'ny légume ary ny anay zao lasa misy facture rehefa taloha tsy nisy facture mba misy an'le mba misy relienay zany raha sanatry vava fa hatreto aloha zany hoe mbola tsy dia misy olana firy zay fa manamafy ny sécurité an-dakozia lasa ataonay ohatra hoe prestataire zao ny anay tsy mahazo misakafo an-dakozia tsony tamin'ny voalohany hitanareo le ohatra hoe l'orchestre reny chauffeur dia misakafo dia misakafo an-dakozia fa amin'izao zao zay zao tena lasa miteny mihitsy any allo nareo mitady coin dia averena aty fotsiny ny volianareo rehefa vita ny sakafonareo. Zava-dehibe ihany koa ny fanajana ny fepetra ara-tsakafo sy ny fahadiovana tsy maintsy misy rano sy jiro amin'ny toerana andraisana ny lanonana ary tsy misy manao sakafo voatahiry ela ao anaty congélateur intsony ireo mpikarakara sakafo isorohana ny fahasimbana sy ny fahatapahany ny chaîne de froid. Ankoatra izay dia tsy manao ranom-boankazo natoraly intsony ihany koa izy ireo raha ny fanazavany Antso Beaumartin hatrany. Ireo fepetra vaovao ireo dia natao hanamafisana ny fiarovana ny fahasalamana sy fiantohana ny sakafo atolotra amin'ny lanonana rehetra. Andraikitra ny tompony espace kosa mameno bidon manana une semaine avenao ohatra zao ireglena ny ranonao mandeha hoe anasana vilia ho an'ny traiteur dia tokony mba hoe ianao demerda an'izay zany fa tsy le marena asianao mitondra bidon dia reny zao dia efa manasarotiny le hoe tsy maintsy sasana be ny anay zao tsy maintsy sasana ny vilia sy ny anina rehefa le alohan'ny prestation satria miainga avy any amin'ny fanofana tsy fantatra izay fanasana vilia avany dia tsy maintsy tonga aty dia sasana dia ohatran'izany zao zavatra rehetrarehetra tsy maintsy vita ampangotrana dia resaka chaîne de froid koa lasa tsy dia mitahiry zavatra tsony izay fa lasa manao jour le jour ohatra ny hoe zao hoe raha amin'ny sabotsy zao zay zao ny asa dia zoma
voavidina le izy zoma après-midi de tonga de karakaraina mba hidiran'le izy sabotsy satria tena manahirana be koa no mitana an'io zavatra io zay no mampatonga anay tatoato zay zao tena tsy manao jus naturel mihitsy ary tena tsy mandray jus naturel mihitsy zay amin'ny fianakaviana fa zavatra cacheté daholo fa vao misy hoe resaka akoatrany hoe tena hoe spécialisé amin'ny resaka jus naturel nga hoe le maka ny alaindry zareo fa mbola cacheté zany fa reo vao zavatra akoatrany cacheté zao de tena tsy mandray de tena tsy manao service zay de tena miteny be mbelogno mihitsy zay de lazainy olona fa nareo koa sarosaro atao sy miseblé hony izy tena fa tena tsy manao service zay na misy jus naturel tonga fianakaviana reo. Tsy misy ifandraisany amin'ny fikarakarana sakafo ataon'ny service traiteur sy ireo trano fisakafoanana lehibe ny tranga fanapoizinana na ny empoisonnement ho ny fanehoan-kevitra matetika manko dia mifandray amina règlement de compte na ady eo amin'ny olona sasany izany ka tonga any amin'ny fifamonoana tsy mahafaty ny intoxication ara-tsakafo amin'ny ankapobeny ho ny fanazavana fa mety mahatonga fivalanana na fanaintainana amin'ny ekipo na maloloy hoy Danira Koutson tompona trano fisakafoanana mikasika ny fampisakafoanana dia no amafisiny fa mila olona mananatrikefa amin'ny sehatra fandrafetana sy fanomanana sakafo mba hiantohana ny fahadiovana sy ny fahasalamana zava-dehibe ny fanarahana ny maripana amin'ny sakafo satria ny maripana tsy voafehy na midina be no matetika mahatonga ny intoxication. Resaka hoe mamaty anina zany dia eo koa ny resaka fampirimana ny resaka fitondrana ny sakafo iny miala amin'ny toerana anankiray mandeha amin'ny toerana anankiray ny resaka hafanana ny température zany zay mahatonga an'ireny hoe manana voiture frigorifique reny hitazomana an'le température satria ny température miaka-midina no miteraka intoxication voalohany indrindra. Iny moa zay foana ny mila mitandrina amin'le ny akabetsahany azo atao hoe ny akabetsahany mikarakara sakafo eto amin'ny firenena dia olo efa mamaty anina daholo tsika ngambany tsy dia misy loatra ihany amin'ny resaka restauration zavatra mety misy fotsiny indraindray moa hitanao maha-olombelona misy varimbariny fa reny zavatra rehefa sendra ny tena tompona andraikitra mahay azy na ny resaka fofo-tsakafo fotsiny na ny resaka fomba fisehoan'le sakafo fotsiny dia fatany hoe tsy azo serifiavana intsony ty sakafo ty dia amin'izay fotoan'izay izy mila maka décision aingana anoloana an'izay zavatra zay mba tsy isiany aretina sady matetika ny intoxication raha ny tena izy tokony tsy mahafaty fa makarary kibo mampaloloy matoy zay mahafaty efa tena diso exagéré be mihitsy hoe zavatra efa nitahiriziny efa ela be zany efa mety misy inconscience mihitsy zany mato hoe tena mahafaty ny sakafo. Na mafisy ny Danira Koutson antrany fa tsy tokony ampitaitaina ny olona amin'izao ny tranga izy miseho ilaina hoy izy ny mahafantatra ny fifandraisan'ny antony sy ny vokany na ilay atao hoe relation de cause à effet satria izay no antony ireny fanapoizinana ara-tsakafo ireny ho iatrany Danira Koutson. Fa nivaly ny fitsirena ara-pitsabona na ny autopsie natao tamin'ny Rakotondrazaka Toky be ny tanàna ao talatany volonondro nindosy ny fahafatesana tampoka ny maraina ny sabotsy lasa teo. Voalaza tao anatin'izany fa aretim-po no nahazo ity be ny tanàna ity ka nahafaty azy. Omaly moa no nanao ny adidiny teo anivony Antokotiky Madagasikara. Antsipriany izay. Ani sabotsy lasa teo no nindaosy ny fahafatesana tampoka ny be ny tanàna ny commune talatany volonondry tampoka tamin'ny rehetra ny fahalasany ary napiteraka aya tamin'ireo mpikatroka sy ny vady aman-janany ary ireo mpiara-miasa taminy manoloana izany dia fantatra fa nametraka fangatahana fitsiriana ny solombavam-bahoaka Tia Mavaradrano ka ny gendarmerie fiadanana no nanao ny réquisition anaovana ny autopsie ny razana ary nomeny ny fitsarana lalana anao izany natria ny zandary avy eny fiadanana sy avy eny talatany volonondry ary ny polisy avy amin'ny brigade criminelle nosy ny autopsie izay natao raha ny loharanom-baovao voalaza ary fa aretim-po no nitarika ny fahafatesana tampoky ny be ny tanàna ny talatany volonondry no amafisiny fa tsy nisy famonoana ny nina natao ny amin'ny fahafatesana ity be ny tanàna lany tamin'ny anarany Antokotiky Madagasikara ity miraikitra ao ampon'ny mpikatroka sy ny mpikambana niezaka nataony be ny tanàna tao anatin'ny commune talatany volonondry izay nodomandry tampoka tamin'ny sabotsy lasa teo ny dododody ny tsapalahelo sy nampahery ny fianakaviana ny mpikatroka rehetra omaly ka tao ireo mpikatroka tiako Madagasikara ireo olombofidy tamin'ny anarany Antokotiky Madagasikara ary ireo mpiaradia ny fanabe taminy teo amin'ny sehatra ny politika.
endrika kivy maloka noho ny fisarana tampoka no tazana teny amin'ny rehetra niatrika ny vady amanjanaka navelany tompoky lao valo amin'ny 30 taona Irakotondra Zakatoky izao nindaosy ny famfatesana izao ary namela zaza ho kamboty miisa telo raha ny fandaharam-potoana dia ny alarba izao no atao ny fandevenana ny nofo mangatsiaka ao talatany volonondry izay eto amin'ny MPS dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana sy mikatroka tiako i Madagasikara rehetra. Verina vetivety ao anatin'ny vaovao makasika ny fitantanana sy ny fampandrosoana eny ifotony isika fanontaniana mipetraka eto Madagasikara hatramin'ny androandro ny tena fahaleovantena sy ny fitsinjaram-pahefana eny ifotony. Raha fitsinjaram-pahefana mantsy no dradradray ny fitoram-panjakana amin'izao fotoana dia mifanohitra amin'izany no zava-misy iaina ny vondrom-bahoaka patra itsinjaram-pahefana raha ny fanadiadiana izay natao. Na eo aza ny olana betsaka amin'ireo ben'ny tanàna dia maro no miezaka trandry manao ny asa fampandrosoana sy ny famalina ny filan'ny vahoaka eny ifotony. Ny antsipriana izay vaovao izay. Miariariatrany ny olana amin'ny resaka vola eny anivon'ny commune. Ny fanjakana foibe no mitantana sy mamoaka ny teti-bola entina manatanteraka ny tetikasa ary eo ihany koa no famaritana ny laharam-pahamehana na tsy amin'izay atolotry ny ben'ny tanàna. Tsy afaka mamoaka tetikasa na manatanteraka asa mivantana arak'izany ny commune raha tsy mahazo ny fankatoavana sy ny famatsiam-bola avy amin'ny fanjakana. Isan'ny mampitaraina ireo ben'ny tanàna ny fivangongom-pahefana satria miteraka fitarazon'ny asa fampandrosoana tokony atao eny anivon'ny commune raha ny fanazavana. Zany hoe ny fanjakana no mitantana ny fitantanam-bola ny commune fa ny commune dia karazana mpanatanteraka ihany manao projet dia alefa eny amin'ny fanjakana izy io dia anjara ny fanjakana no manaiky hoe afaka atao io priorité io asa ataonareo io dia afaka mena vola mamoaka vola ianareo rehefa tsy priorité dia tsy afaka mamoaka vola ianareo anatin'izay. Ho an'ny commune Tanjombato ohatra andron-jiro miisa 13 tokony anazavany tanàna no efa tsy mandeha efa ela. Ny fanatora tamin'ny jirama ny commune ary voalaza fa vola 4 tapitrisa ariary isam-bolana no sarany jiro tokony alohan'ny commune. Vokatra izany misokatra ny safidy amin'ny fametrahana jiro mandeha amin'ny masoandro izay tsy vesatra ara-bola loatra sady mahatra kokoa ho an'ny mponina raha ny fanazavana. Rehefa tonga tena izay anatin'ny commune hoe amerina mpihetra n'izany jiro zany dia somary mafimafy ihany ny fitakiana ataon'ny jirama ao anatin'izay izay ny totaly manodidina ny 4 tapitrisa ariary isam-bolana anatin'izay andron-jiro 13 zay tena tsy ho vitan'ny commune tsony zany raha zay raha zay poto 13 zay tsy ho vitan'ny commune nanefa an'izany. Dia eo aza izan'olana raha-bola izany dia efa miroso ihany ny asa eo anivon'ny commune toy ny fanarenana n'antranobokin'olona eny amin'ny fokotany Ankenieny, ny fanamboaran-dalana eny amin'ny fokotany faritra Forelo izay atomboka amin'ny herinandro ity raha ny fanazavana. Isaky ny fokotany zany éclairage public zany izay misy 400 eo ny ampoule ary misy eo amin'ny 50 eo ny cobra izay apetaka manerana ny fokotany 5 zany ao anatin'ny commune satria mafy ary mafimafy ny fandriam-pahalema miezaka hatrany mamaly ny vahoaka amin'izay zavatra mety ho tandrify mety filana ilain'ny vahoaka dia miezaka izay mametraka izany jiro zany amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny fandrosoan'ny fanamboaran-dalana manomboka amin'ny herinandro zao eny amin'ny partie ny zone Forelo izay anomboka okitiana ny partie izay ananana eom-pelam-tanana no entina manatanteraka an'izay fahavononan'izay fanarenana ihany koa ny trampokon'olona keny eny izay ahitana sady ho an'ny vahoaka ho an'ny mety fanelindrenana satria ho an'izany toerana izany somary sarosarotra ny fidiran'ny fiara mety lenana amin'ny fampitaovana fidiran'ny fitaovana fa dia miezaka hatrany izay tondra'izay mba kely ananana sy kely hay ao anatin'izany fitantanana izany mba ho hitan'ny vahoaka hoe mangarahara ny fitantanany ben'ny tanàna ny Tanjombato. Raha ny zava-misy iainana eny ifotony dia tsy misy ny fitsinjaram-pahefana hoy ny ben'ny tanàna ao Tanjombato. Raha ny lalàna manko tokony anana fahaleovantena ara-bola sy ara-drafitra ny commune mba ahafahany mamaly ny filan'ny vahoaka ao an-toerana. Amin'ny lafin'ny fampiarana nefa fatoran'ny fanjakana foibe ny fahaizan'ny commune misafidy sy manatanteraka tetikasa. Io no mahatonga ny fahatarana sy ny tsy fahafahany ben'ny tanàna mama avy hatrany olana fototra toy ny jiro sy ny lalana na dia tena ilain'ny vahoaka aza izany.
pejy ny finoana kosa indray ny alarobia ho avy izao no amantarana ny anaran'ny filoha vaovao hitantana ny fiangonan'ny Jesosy Kristy eto Madagasikara na ny FJKM aoriny ny fifidianana ho tanterahany mpikatroka mandritra ny synode lehibe faharoapolo ho an'ny omaly ankoatra ny fanompo-pivavahana ho fanaovam-beloma ny mpitandrina Reverend Docteur Irako Andriamaso Ami izay andeha hisotro ronono dia nisy ihany koa ny fotoam-pivavahana fankalazana ny fafito amby 20 taona ho an'ny fiangonana FJKM tamin'ny 20 ny volana Aogositra ity ny antsiprian'izay miditra amin'ny andro fahadimy amin'ny synode lehibe ny FJKM ny bokyny apokalipsy toko voalohany andininy fahadimy amby folo tapany voalohany no andiny tsoratra masina nakana ny afatra Andriamanitra ho an'ny mpino nandritra ny fanompo-pivavahana ho fankalazana n'Andriamanitra noho ny fafito amby 20 taona ho an'ny fiangonana FJKM tenin'Andriamanitra izay mitondra afatra telo lehibe izay namitany ny mpitandrina Reverend Docteur Irako Andriamaso Ami izay filohan'ny fiangonana FJKM jereo soraty ary ailezo no lesona novelabelary ny mpitandrina avy amin'ny alalany eo andiny tsoratra masina io azany ny kristiana raha mahajery tsy mahabanjana ny kristiana masoampomany isika manana fitena ny gazatrao avakapaky ny famonjena sy ny fahasoavanandriamanitra ny avakapaky ny fahamasina fa tsy mirehetrarehetra ny tamin'ny fahadalana sy raikekelana izao ranga mijerena sy repo fijerena zay ny voalohany ino no fahamitona raha manaraka soraty io ny tena zay zavatra hitanao hoe soraty ao amin'ny boky soraty na dia zavatra ela tany azy zay mety feno ny vovoka atao rehefa hita ny ray kasokafana ambaraka fotoana ny krisy nytamito zany rehefa hita ndraika vakina dia manjary misy aina vaovao zay hita zany boky zany andrano izy galana malala soraty raketo azaverako vely azaverako adino zany raha malala no antson'Andriamanitra zay ampanaovina ny fiangonana nisy moa ny fitokanana ny tsangam-bato amin'izay atao ary ny fanompo-pivavahana fa ankoatra izay dia omaly ihany koa no natanterahana ny fanompo-pivavahana ho fanaovam-beloma ny filohan'ny FJKM Docteur Andriamaso Irako Ami andeha hisotro ronono rehefa mpitandrina nandritra ny 70 taona ary 9 taona na filohan'ny FJKM azy ny synode lehibe no vovonana amaritana ny lalakizorana ity fiangonana iray lehibe eto Madagasikara ity mandritra ny 7 taona manaraka ankoatra izay ny fifidianana izay ho mpiandraikitra foibe sy izay ho birao ny mpiandraikitra foibe ny birao ny mpiandraikitra foibe izay tsy maintsy mpitandrina no fantatry ny be sy maro amin'ny andraikitra hoe filohan'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara na filohan'ny FJKM eo amin'ny fitantana andraraha dingana maro no nitanterahany natongavan'ireo mpanatrika synode ireo ho afa manatrika maneho ny hevitra mifidy amin'ny fotoana io eny anivy ny fitandrimana no hifidianana diakona roa izay antsoina hoe komite lehibe any amin'ny syroda-paritany ireo komite lehibe ireo no mifidy solotena enina anatrika izao synode lehibe izao aka anatin'izany solotena izany no tsy maintsy ahitana tanora vehivavy mpitandrina FJKM mpampianatra matianina amin'ny sekoly FJKM misy ihany koa ny solotena ny sampana mandeha manatrika avitrany kosa ireo filohan'ny syroda-paritany 7 ny synode lehibe no mifidy ireo mpiandraikitra foibe ireo biroan'ny mpiandraikitra foibe ary ny filohan'ny mpiandraikitra foibe izay filohan'ny FJKM raha ny fanodara-potoana dia ny alarobia ho avy izao no amantarana izay ho voafidy hitondra ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara fa mitahiry sy mampita ny kolotsaina dida ny Jaka festival any Côte d'Ivoire izany dia asandratra amin'ny alalan'ny dihy zawada sy fiteny dida ny hira sy ny tantara ny fampirantiana ara-kolotsaina mba tsy avery ny taranaka ho avy sy ireo tanora ary ireo zokiolona no antony izany ka ao amin'ny akademia Abana no anaovana izany ny antsiprian'izay efa taonjato maro efa lasa ny anatao anaty ala tany atsio mandrefa ny Côte d'Ivoire ny vahoaka dida izay farany nanoitra ny fidira ny fanjanahantany frantsay tamin'ny taona 2017 ankehitriny ady vaovao no atrehiny dia ny ady amin'ny fanadinona sy fahaverezany maizy azy izay no antony nanaovana ny Jaka festival etsika lehibe entina mitahiry sy mampita ny lovana velany razana tao Baproupe tanàna iray mbola mitahiry ny Dizawada no nentina nanamarika izany araka ny fanazavan'ireo mpitahiry ny kolotsaina dia amin'ny alalan'ny Dizawada no ahafantarana ny vahoaka dida io no maizy azy
ka izany mitazona sy ampitaina ho fantatry ireo taranaka. Etsy ankilany eo ambanin'ny trano azy tsotra tsy misy solosaina na tabilao fa feo sy tantara ihany no fitaovana. Eto no miasa ny Akademia Akbana, sekoly any ambanivohitra mampianatra zavatra tsy hita ao amin'ny sekolim-panjakana ny fiteny dida. Efa mihamalazo ny fitenin'izy ireo ka zava-dehibe ny fampianarana azy amin'ny endriny voalohany ka anohy ny fisiana hoy ny mpampianatra iray. Lasa endriky ny fanoherana sy fitehirizana vakoka ny hira sy ny fekura ao amin'ity sekoly iray ity. Mamelona indray ny fireharehan'ny dida ny Jaka Festival hoy ireo mpikarakara. Mampahery azy ireo, mampiseho fa manana kolotsaina sy zavakanto afaka atolotra ho an'izao tontolo izao ny dida. Ankoatr'izay, tafaverina indray amin'ny lanonana lehibe izay fanaon'izy ireo ny lamba rafia izay saika nanjavona kanefa lamba fitondra amin'ny fombafomba rehetra ka tafaverina amin'ny asiny indray izany ankehitriny. Na dia misy fiteny 80 mahery aza ao Côte d'Ivoire, maro amin'izy ireo no miteraka fahaverezana isa-taona. Any atsimo mitohy kosa ny ady ataon'ny dida amin'ny alalan'ny tantara, hira ary dia iarahany zokiolona sy ny tanora mba tsy ho very fa hitoetra ho feo sy eo any taranaka ho avy. Tapitendrombohitra iray sy ny zava-miafina ao amin'ny any Frantsa. Zazalahy kely iray 4 taona niantso polisy mba hisambotra ny reniny teraka azy. Trondro iray nilatsaka avy any an-danitra, ireo no tranga hafakely. Hoentiny Saranja raha amintsika amin'ity. Trondro avy any an-danitra niteraka Dortanety. Vonona mpiaza antsoina hoe Balbizar Pêcheur iray no nitondra ity trondro ity araka ny fanadihadiny mpamonjy vona. Mety noho ny arerany na tonga azy nandatsaka ilay trondro hoy ny fanazavana. Nilatsaka teny ambonina lataribinjiro ny trondro ka niteraka pitikafo nampirehitra ireo bozaka maina. Tany andrefan'ny Kanada tao amin'ny faritry Colombie-Britannique no nisehoany ity tranga hafakely nilatsahana trondro ka niteraka firehetana tamin'ny toerana iray. Niantsoany ity zazalahy kely 4 taona ity polisy ny reniteraka azy rehefa tratra nihinana ny glasiny. Niveriny ho alatra ny fihetsiky ny reny nihinana glasiny ka niantso ny 911 avy hatrany. Nohany ny glasiko hoy ilay zaza izay sady nitaraina ny ampidirana ponja azy. Tany atsimo atsinana ny Wisconsin any États-Unis no nisehoany izany ny 4 Marsa lasa teo. Na dia tsy loza goavana azy zany dia nasarika ny sain'ny polisy ihany izay sady nampatsiahy hatrany fa tena ilaina ny mahay miantso ny vonjy-daitra raha misy olana. Ny tampitendrombohitry Gergovie sy ny zava-miafina ao aminy any Frantsa. Toerana manatantara any Frantsa ny tampitendrombohitry Gergovie feno atsaratarehy sy mistery. Tao no nisehoany ady mahery vaika tamin'ny taona 2010 talohan'ny Kristy ny fanandrina ny Saint-Gétorix sy Julius César. Manokatra varavarana vaovao amin'ny fahalalana lalina momba ny Gallo-Romana ny fikaroana nataony mpahay arkeolojia ankehitriny. Manambara fiainana sy kolotsaina taloha fikaroana natao io. Hita fa nisy rafitra ara-tsosialy sy ara-barotra matanjaka tao Gergovie araka ny fanadihadiana nataon'ireo arkeolojia. Nahitana trano sy fitaovana maro ny fanadihadiana tamin'ny alalan'ny scanner sy fandavahana. Manampy amin'ny fanazavana ny fomba fiainan'ny Gallo sy ny fifandraisany amin'ny Romana izao zava-baovao hita izao. Mitohy ary manampy amin'ny fanamafisana ny mahazava-dehibe any Gergovie amin'ny tantarany Frantsa hatrany izany. Tapitra ny fampahalalam-baovaontsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isaoran'ireo teknisiana sy ny namana mpanao gazety na afahana nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao. Mametraka ny soava tsara veloma tompoko.